Notolorana loka ireo tanora na vita tetikasa ho amin'ny fampandrarana mendrika indrindra androany nanatanterana izany teny amin'ny ibis teny akoron-drano teny lanonana teo ambany fiahiny ny vondron-dranomasimbe indianina sy ny ministeran'ny tanora ary ihany koa ny ministeran'ny raharaham-bahiny ity lanonana ity. Tanora roa vavy no nitolorana lela vola efatra tapitrisa ariary androany rehefa nahazo voalohany tamin'ny fifaninanana tetikasa fandrarana Synergie Jeune Madagascar natao nanerana Madagasikara nandritra ny lanonana izay nitarihan'ny ministeran'ny tanora, ministeran'ny raharaham-bahiny ary koa ny voameran'ny ranomasimbe indianina na ny COI. Raha ny fanazavana nentin'ireo mpikarakara dia tafiditra indrindra ao anatin'ny fampiroboroboana ny fandrarana ataon'ny tanora ity hetsika ity ary toana ny voameran'ny ranomasimbe indianina. Ramatoa kely Rahalahy Arjona Niaina Entsono ny batany larana voalohany tamin'ity tetikasa natsoina hoe Zoto ity. Tetikasa izay nentina hanofanana ireo mpiasa an-trano. Voalohany indrindra aloha ny lalam-piofanana izay narahako sy ny fidiko dia ny sosiolojia. Dia tao anatin'ny recherche izay nataoko no nahitako hoe izao ny filan'ny ankabeazan'ny malagasy. Dia hitako ihany koa hoe misy izany ireo manana eto amintsika dia misy ireo tena tsy manana. Dia ahoana ny fomba manome traikefa ireo tsy manana ahafahany miasa eny amin'ireo olona manana ary ahafahany izy ireo afaka subvenir amin'ny besoin izany rehefa avy eo amin'ny alalan'ny asa izay tena hainy sy fantany. Ny extension aloha izany mbola tsisy satria mantsy mbola vao projet vao atao dia ny ataoko manaraka izany dia ny hanomboka an'ilay projet dia nanitatra ny fahalalako anatin'ilay izy ary tena ho lasa matianina ao anatin'ilay sehatra. Iondrana ny Nosy Maurice ireo tovovavy roa voatsikazoko voalohany tamin'ity fifaninanana ity ary solotena Madagasikara izy ireo ny voameran'ny ranomasimbe indianina amin'ny fifaninanana Synergie Jeune izay andraisan'ireo firenena efatra mpikambana ao anatin'ity voamera ity.